angano kely ho an'ny ankizy alohan'ny atory. Tsara mitantara kely mitondra fampianarana ho an'ny ankizy sy ny lehibe. Fantatrareo angamba ny tantarany Christophe Colomb zay nitreretiny olona fa izy no nahita ny kontinanta amerikanina voalohany. Fa zay tsy tena maro zavatra fa zavatra tiako resana androany de misy tantara anankiroa itovizany amin'ny Mangela zay ino moa zany explorateur koa voaresaka tamin'ny manuel scolaire ta Madagascar hoe ohatrany hoe Mangela no nahita Madagascar voalohany. Fa tena marina de Gaudias no tena nahita Madagascar. Fa iresahako re explorateur satria misy lesona tiako ampitay anatin'le izy. Christophe Colomb nandeha tany continent amerikanina de niantondiany tany de itady arena, itady volamena, angady volamena zany tena nandehanany tany fa navadiny hoe andeha hitory filazantsara anao évangélisation satria honizy zany matsapa-tena fa ny ran'Andriamanitra, i ran Jesosy moa zany tsy haitson'Andriamanitra hoe hitory filazantsara anova ny olona rehetrrehetra eran-tany zany ho kristianina. De tamin'ny 10 octobre teo nefa de nongotan'ny zareo amerikanina ny farany ny statue ny Christophe Colomb zany ny momba azy rehetra zany nongotany amerikanina daholo satria Christophe Colomb kay tena nisany namono Amerindray indrindra. Christophe Colomb zany tena nandripaka ny olona indigène autochtone amin'ny toerana anankiray, naripandreo olona nefa izy nandeha nantany de nitory filazantsara évangéliser ny autochtone de nazahoanan'le mission zany hoe ny atoan'ny fanjakana génois de nohon'izay le mission zay hoe hitory filazantsara de aveo koa hitatitra volamena hifinansena ny fakanan'i Jerusalema satria croisade ny nino moa zany ny kristianina zany zavatra ataony de mamono olona, manery olona ho mpivavaka kristianina, finoana sy tererany olona hivavaka kristianina de hifinansian'izay guerre zay zany no lazainy tamin'ny mpanjaka ahafahany nandeha ny zavatra io de tonga tany izy de ny évangéliser ny daholo ny olona tany ny amérindien de aveo rehefa tsy manaiky na misy tsy manaiky ngotany taniny de naripaky le dala de zay natonga ny amerikana nanongotra ny momba ny Christophe Colomb. Ohatra zany koa i Mangela zay olona explorateur nandeha ran'izao tontolo zao voaresaka ao amin'ny programme ny tsika tany ampianarana tambola kely ta Madagascar i Mangela, Christophe Mangela voaresaka fa am'izao fotoana zao tena fantatra hoe i Diego Diaz no tena nahita Madagascar de aveo nisy olona hafa rehefa nisy olona zany ta Madagascar teo fa tsy hoe i Diego Diaz na Mangela no nahita voalohany Madagascar. De misy détroit de Mangela any amin'ny Patagonie any amin'ny Amerika Latine tany izy ny tena mipetraka ela zany de ny zavatra nataony tany ino moa zany resaka aferana épice ny tena nataony de mba ahafahana ino zany ahafahana miconquérira toerana de torina filazantsara le ny olona ao tanàna ny indigène zany zanatany zany torina filazantsara évangélisena zany de ny olona tsy draba satria reo olona reo koa topi angamba tsy diso topo
reo oloreo fa nanana ny ina moa zany ny fivavahany reo de nisy zany nanaiky natao batisa sy ny rehetrarehetra fa nisy ny sefo pokotany tsy nanaiky de rehefa tsy nanaiky dina zavatra ataon'ny Mandela mitondrany miaramila forcena zany le olona hivavaka amin'ny kristianisme de raikitra niady de zay no nafatiny Mandela ady amin'ny resaka fivavahana io. Ireo olona anankiroa reo fany malaza be amin'ny resaka explorateur amin'ny ran'izao tontolo zao tany amin'ny Mandela zao tany 1500 de notre ère de Christophe Colomb amin'ny 1400 et quelque eo zany de tiako tenenina de hoe efa hitatara tany amin'ny ina moa zany 15e siècle fa ny évangélisation de atao anandrabana ny olona amin'ny toerana anankiray, ny olona mipetraka tranquille amin'ny toerana amin'ny tanàna misy anazy, le tanàna misy ny ina moa zany ny évangéliser ny Mandela de tanàna misy épice girofle zay raha tsy diso de ny Christophe Colomb tany an'Amerika be volamena be de évangélisena ny olona mola akanany taniny sy androbana ny arenany. Zay le izy ka zay nafatiny Mandela raikitra niady tamin'ny ina moa zany miaramila kanefa fa reo chef de tribu reo matanjaka be fa zay tratra ny kristianisme aloha de malemia de ohatrantsika Madagasikara am'izao fotoana zao an'olona ny arena rehetrarehetra baboiny olona rehetrarehetra fa de varina mivavaka foana zay ngamba le angano alohan'ny etory sur daholy.